amin'ny ankizy ahitanao biografia vaovao an'ny ankizy, dessin animé, teknôlôjia avy any ampitan-dranomasina ary papaloda. Marina fa zany rehetra zany no entin'ny ankizy aminao. L'émission passe tous les samedis à 14h et dimanche à 14h sur TNTV. Émission créée par le Centre Kanfitaï, Centre pour les orphelins et les enfants de la rue. Si vous voulez soutenir notre association, veuillez nous contacter 033 23 244 92. Zay vidiny télévision la filmy ankizy dia hoanareo mbola tsy nahazo moa dia afaka mividy eny amin'ny super musique analakely nareo dia aty amin'ny centre Kanfitahiana Nosy Zato dia amin'ny école excellence Nosy Be dia ny mivarotra izay ahitanareo ny DVD filmy ankizy dia andahoaritsika naraka sanam-pandarana manaraka. Manava manokana retsika eto amin'ny feon'ny ankizy androany dia tsy iza fa ny présidente ny Soro Optimiste International Mandrosoa Antananarivo. Fa miarabanao zay tonga soa eto amin'ny feon'ny ankizy madame présidente. Za koa dia faly miarabanareo rehetrarehetra tonga eto amin'ity centre ity dia miarabany ankizy ihany koa dia miarabanareo mpitantana ny centre. Kobakobatanaro hoan'ny eny tokantrano. Dia inona moa zany no antondianareo eto amin'ny centre Kanfitahiana androany? Ny antondianay dia voalohany hitondra ireto namanay Suisse avy any Dilambato ireto hijery amantatra hoe ohatran'ny ahoana zany centre Nosy Zato izay vao namboarina izay. Dia araky ny tsara mampafatapatatra kely ny ampijerena tokantrano sy nefa elaela ihany ny Soro Optimiste no niara-lasa tamin'ny Kanfitahiana azonao lazaina sy mba ampahafantarina kely ampijerena tokantrano ve zany? Ny Soro Optimiste aloha voalohany indrindra dia fikambanana vehivavy manao asa soa indrindrandrindra mikatsaka ny fanatsarana ny fari-piainan'ny vehivavy sy ny ankizy ary ny ankizy vavy. Dia raha tadidinao dia tamin'ny taona 2006 itsika no fankafantatra voalohany dia tsy izy zany fa tamin'ny fitondran'ny Ramatoa Mbolatina izy no présidente amin'izay fotoan'izay dia nahita izy fa ny centre Kanfitahiana dia centre tokony ho ampiana tokoa satria mikarakara ny ankizy izay mienjienjy eny amin'ny arabe ka mba ahafahana manangona ireo ankizy ireo manatsara ny fianarana manatsara ny fari-piainany dia ianao no mikarakara izany voalohany indrindra dia mendrika tokoa madame Mbolatina tamin'izany no présidente raha atao ny fanampinanareo. Dia nitoy zany nandritra hatramin'izao tsika 2024 izao ka ny partenaire-nay izay tena miara-miasa aminay ary tena mahafa-po tokoa ary mino fa nareo koa dia torak'izay feno fisaorana an'izy ireo dia tsy izy akory zany fa ny club suisse mibady ragaz sy club suisse ny Lucerne izay tonga eto amin'izao fotoan'izao Ramatoa Anabette izay mikarakara indrindrandrindra akaiky dia akaiky ny fiaraha-miasantsika. Eny atoko. Inona kosa ny mba afatra omena any tokantrano izay mahita an'izao fandarana izao? Ho antsika ny tokantrano mahita izao fandarana izao dia mba miangavy indrindra fa aty anaty tanàna aty dia misy olona tena tsara sitrapo mila fanampiana lehibe dia lehibe izay mikarakara ankizy maro be 490 enfants amin'izao fotoan'izao mila fanampiana izy ireo na amin'ny fianarana izany na amin'ny sakafo izany na ara-pahasalamana izany ka dia mba miangavy indrindra ny rehetrarehetra izay malala tanana izay mba mitsinjo satria amin'izao fotoan'izao dia fiaraha-miasa ny lehibe dia lehibe indrindra dia miangavy an'izay malala tanana izay mahatsapa fa tokony hanao adidy amin'ireo ny angarany vintana dia mba ho avy andondom-baravarana aty amin'ny monsieur Alex aty amin'ny centre Kanfitahiana aty Nosy Be
dia mba hanampy sy hanome izay fanampiana kely voatsirambiny tanana nefa kosa mety mahasoa. Sotranao ny feon'ny ankizy a dia mino fa mbola ho avy eto amin'ny plateau ny feon'ny ankizy indray ianao. Hanolotra zanam-pandarana vetivety karitsika dia iverina eto amin'ny plateau indray. Tsy hitanareo any an-tokantrano efa mba begosy tsara mihitsy mamalota sa hoanao izy ty? Ty zao hitaty vidanako an'ity soutien ty tany Afrique ty tony ohatsina vidanako tony efa 75 000 francs pezao. Pezao? En plus, ina hoany 48 amin'ity plateau feon'ny ankizy ty? Karako eto zany. Dia jereo ty caméra fa ty koa tsy mahay ninina mihitsy mamalo begosy ty akany tsy anjerijery an'ity foana. Jereo caméra dia tenenina ny 41. Za zany rotsaka chef de classe ao amin'ny établissement misy anay. Ty hoe tsy andany goûté any ankizy fotsiny. Dia raha lany chef de classe ty tianao iny? Raha za zany lany. Tsy efa mba ngedangeda ve ninona izy ty ny anay toko amin'izao? Ary mba valio le fanontaniana ary ty. Raha za zany lany chef de classe dia mangataka. Fa ty soutien ty tena vidiako tarehatsy anartara mihitsy ary hitako tena ohatrany matsiro be le mety anazy sa hoanao izy nji? Dia ataovy propagande fa tsy loazana mistyle etabony caméra fotsiny. Télé jerena ny any an-tokantrano jereo any fasy ny propagande. Iainao anarako numéro. Iaina hoana izy numéro 10, numéro 4. Kana rehetrarehetra ifidy ana. Fa manino ny teny fidiny? Satria za ilazaka chef de classe. Tsy efa mba manjamanja ve za? Misy jerena mihitsy mibandirehetra any aminay hoe taranky daholo en plus za voafidy miakatra plateau feon'ny ankizy zokinareo koa ary anay nandefa message anay. Dia raha lany chef de classe toi dia inay ataony toi zany anaty feon'ny amin'ny chef de classe nareo. Jereo caméra fa ina ty rianina. Tsy loza ty validika fotsiny fa jereo caméra ny atsah manala baraka fotsiny. Mangataka amin'ny directeur mba hisiny salle de sport. Zany salle de danse dia salle de musique. Établissement misy anay. Nga ty tena ty mandihy be mihitsy. Ataovy kely avy dia an'ity zany le mamalody anay. Mahay mandihy be mihitsy zany nareo. Ho anareo zany zay vidy anazy numéro 5 izy. Iza moa ny anaran'ity teo? Iaina. Iaina zany numéro 5 ho anareo fidiny iaina dia vidio numéro 5 io ambany io numéro raha izy ny chef de classe dia ametany anao ampianarany iaina mba hisy goûter ho amamalody. Fa ino izy ty? Salle de sport, salle de danse, salle de musique. Dia tamy io le vidy original feon'ny ankizy amin'ny farany volana. Zay zany dia manasantsika hividy VCD ou bien VCD ou bien ty ahoana fa efa hoe mamaloda sy babaloda original vidinako VCD DVD an'ity ty koa ohatrany tsy mamisy alors ny tanako azy ao amin'ny super musique anarankely mividy original feon'ny ankizy sa fanohanana centre canfita iny ty tena hita mihitsy tena chef de classe vidio numéro 5 baibakely anolany an-trano. Arrange nampandarana hoe agence nampandarana. Kopakopa tanana hoe dia vidy original an'izay. Endasiny ty atsy ambadika atsy rehefa avy eo. Zay ty ka coupé ho anzy akanana manala baraka fotsiny io. Ao coupé. Et puis on va rentrer ce soir en Suisse et on racontera tout de suite ce qu'on a vu pour encourager encore de plus les sœurs optimistes. Voilà.